Ho ampitombona ho aminareo hatrany arenery avako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka hatrany isika. Tsy mitsahatra izay ny manolotra ny saotra, ny dera, ny haja, ny voninahitra ho anao ry Jesosy Kristy fa mendrika anao izany. Sitraka ao no manome anay ny zava-tsoa rehetra Tompo, ary indrindra ny hanim-panahy amin'ny alalan'ny mofinaina tahaka an'izao, ka dia misaotra indrindra. Mamindrafo aminay anefa amin'izay nataonay ka tsy sitraka ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Omaly isika ry havako dia nijery ny Petera voalohany, toko 2, ny andininy 5, tapany voalohany. Miorina amin'ny finoana amin'ny fiangonana ny mpino tsirairay, araka amin'ny maha izy azy ny tsirairay avy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Miray iny tsy misaratsaraka, miombona ao amin'ny fiombonan'ny olona masina. Anio kosa dia ny tapany 2 Petera voalohany, toko 2, andininy 5, ny sotoana antsika hatrany ny lohahevitra hoe miorina amin'ny finoana ny mpino. Ny Petera voalohany, toko 2, andininy 5 ary dia vaky tahaka izao amin'ny anaran'i Jesosy: ho fisoronana masina, anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eto dia misy zavatra roa tsy maintsy ataontsika raha te hiorina amin'ny finoana isika ao amin'ny fiangonana, araka ny sariteny ambaran'ny apôstôly Petera. Voalohany, fisorohana masina. Raha ny hitantsika eo amin'ny testameta taloha dia mampianatra antsika fa mpisorona ny mpameranelana ny olona amin'Andriamanitra. Aty amin'ny testameta vaovao kosa, ary tafapaka amin'ny androntsika izao, dia ny fiangonana no mpanelanelana an'izao tontolo izao sy Andriamanitra. Ny fiangonana mitory ny filazantsara no mahavoavonjy an'izao tontolo izao. Ary io dia ampiana ihany koa fa mpino mijoro vavolombelona hitan'ny olona, dia izany no mahataona azy andeha hanompo an'i Jesosy Kristy ihany koa. Izany ny fisohana masina ataon'ny mpino miorina ao amin'ny fiangonana tandremo, fa izay ataontsika no mahavonjy na tsy ny hafa. Faharoa, anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Araka ny Romanina toko 12, andininy 1, dia ny tenantsika iray manontolo no atolotra ny Tompo: vatana, saina, fo, fanahy mba hanjakan'i Jesosy. Anao ny asan'ny Tompo eto amin'ny izao tontolo izao ao amin'ny fiangonana, any anatin'ny sampana tsirairay avy ary ry havana, izany no antony anodorantsika tena. Ary io dia araka ny fanomezam-pahasoavana na ny fanomezan'ny fanahy nomena antsika tsirairay avy izay samy hafa, nefa azadonoina ilay fiombonana, ilay fiarahana miasa. Izany hoe ny tsirairay avy samy hafa dia miara-miasa ihany koa arak'izany. Izany no endriky ny fiorenantsika amin'ny finoana ao amin'ny fiangonana. Eto ary dia manentana izay satria mbola misy ry havana mpandray fanasan'ny Tompo tsy hita akory any amin'ny sampana, mba sehatra anankiray ao amin'ny fiangonana hanompon'ny Tompo izany. Alao hery ary fa mbola velona ianao, mbola omeny Tompo andro pahavelomana mba manana izay mba fanomezam-pahasoavana na fanomezan'ny fanahy nomen'ny Tompo anao, ka dia ampiasao izany ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ireny sampana sy voamera samihafa ireny. Izany no fisorana masina, ary ny iraka dia anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Engany ao amin'ilay trano be ahoritsika dia ny fiangonana no entintsika manatanteraka an'izany, ka dia mba ho vitantsika tsirairay avy anie, mba ho vitantsika tsirairay avy izany iraka izay ny Tompo atao izany. Amen. Mbola hivavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo amin'ny fanomezana rehetra tsara nomenao anay, na ny fanomezan'ny fanahy izany, na ny fanomezana eto amin'izao tontolo izao, hery, vola, fahaizana, fahalalàna sy ny sisa. Engany ireny ho entinay mampiorina ny finoana Tompo ho anay ary ho an'ny hafa koa ao amin'ny fiangonana. Amen. Dia ho aminareo mandrakariva ary eny ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.